fa fiara taxi brosy iray indray kosa no niaran-doza tany amin'ny lalam-pirenena faefatra iny androany atoandro tao andoharano manerinenina no trangano loza raha ny taremarika vonjomaika azo aloha dia nahatratra 7 namony eny tao anatin'izy ity fiara sprinter izay nitondra olona 17 ity misy ihany ireo naratra ka voatery nalefa tany amin'ny hopitaly akaiky indrindra raha ny fantatra dia fiara vaventy iray mpitatitra katsaka avy any Mahajanga no nanana olana ara-teknika nandona ity fiara sprinter ity raha ny fantatra dia nandositra ny mpamily mpanampy n'ilay fiara ary tsy nahitana ratra firy kosa ilay mpamily nyity fiara ity mbola mpahafantarina amintsika mandalina ihany moa nitohin'izay vaovao zay raha vatany vao mahazo fanampanazavana mahakasika izay ihany koa ny amin'indry fa mbola latsaky ny 20 isan-jato ny malagasy no mampiasa finday eto amintsika mbola betsaka ary malalaka ihany koa araka izany ny fivarotana finday ny tontolon'ny serasera eto amintsika antondray natonga ny mifona anaparitaka ity marika ity manerana nosy zany raha vakarandramanalina nanangona vaovao Sara Stefana Razafy Manimby finday ny volavolaina mba ho sazana ny fahefa-mividin'ny sarambabim-bahoaka ary avy amin'ny sokajy sosialy samihafa ny marika mifona izay efa afaka jifaina mivantana eto Madagasikara manomboka izao. Ahitana karazany maro ny finday amin'ny marika mifona, ao ireo misy configuration de base, ao ireo finday tactile ary ao ireo misy Android sy tablette. Hatreto modèle 6 no efa azo jifaina eny amin'ny Foibeny eny Ambodifilaho. Ahitana ny vokatra mifona ihany koa ireo toeram-pivarotana mpiara-miasa aminy manodidina ny 10 eto Antananarivo toy ny eny Analakely, Andravoahangy, 67 hectares Ambohipo, Ampefiloha, Andrefanambojanahary. Efa ahitana ny vokatra ihany koa moa any Mahajanga sy any amin'ny faritra atsimo Atsinananosy iny. Prix misy karazany anankiroa le telefona zany, telefona voalohany le telefona basique reny zany resaka Facebook, radio, MP3, MP4 dia ny telefona karazany faharoa resaka tactile, le telefona tactile dia sous Android zany. Dia le telefona voalohany zany manomboka eo amin'ny 38 500 ariary eo mahazo anazy dia le telefona tactile à partir amin'ny 200 000 ariary zany. Ezahana ny anenika ireo tanan-dehibe eto Madagasikara mandra-pahatonga ny volana septambra amin'ity taona ity. Amin'ny volana aogositra kosa dia ahatonga modely vaovao amin'ny finday eto Madagasikara ny mifona. Misy fiantohana heritaona sy service après-vente atolotra amin'ireo finday marika mifona. Any Maurice moa no fantatra fa misy ny Foibeny mifona izay mikasa anaparitaka ny vokatra eto amin'ny firenena 20 ety Afrika amin'ity taona ity. Isaky ny 3 volana dia mamokatra modely vaovao sy natsaraina amin'ireo modely teo aloha ny mifona mba hamalina hatrany ny filan'ny mpanjifa.